Mbola aoan'ny izay fifanintsanana eo amin'ny Ligue 2 izay ihany Lalao nototsaina androany maraina kosa izy ity izay Notanterahana teny Carion ihany nikatrohan'ny FC Fanambarana sy ny AJSAA Analamahitsy resy ny FC Fanambarana tamin'ny samazava ny zareo avy eny Analamahitsy. Tamin'ny samavesatra 5-ray no nandavon'ny AC Fanambarana ireto manao akanjo fotsy amin'ny sary reto ny AJSAA Analamahitsy nandritra ny lalao fifanintsanana eo amin'ny seksiona Antananarivo renivohitra diviziona faharao izay Notanterahana teny amin'ny kianja ny Carion tamin'ity maraina ity. Tao anatin'ny fizara-potoana voalohany dia efa nanindry hatrany ny AC Fanambarana satria vao nanomboka ao tokony 10 minitra ny lalao dia natsikoban'izy ireo ny araton'ny AJSAA Analamahitsy. Taorian'izay dia nisesy hatrany ny fampidiram-bola ary nanjakan'izy ireo tanteraka any kianja. Hita fa dia nanatombo betsaka teo amin'ny tanjaka sy ny avy teknika ny AC Fanambarana raha miandrandra ny andeha lavitra amin'ny sehatry ny baolina kitra raha ny nambaran'ny mpitantana ity kluba ity.